Mampiavaka ty tranonay ty zany dia trano nieritreretinay mba hoe manaraka tsara zany amin'ny norme amin'ny fandraisam-bahiny sy fanaovan-tsakafo dia ny rahanay tamina teknisiana maromaro zany fa tsy hoe zay rery mambola vola azy fa teknisiana mba afeno ny fipetrina rehetra amin'ny fanaovan-tsakafo sy ny fandraisam-bahiny zany mamerina foana zany fa tena mahatra amin'izay zay eto Madagasikara amin'ny fahazahoana iny fototra amizao ka dia asehonay amin'ny mpanao gazety sy asehonay amin'ny mpanjifanay zany fa dia mahazo matoky manomboka zao fa anana fotodrafitrasa mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjify zay zany somary nisy mampiavaka azy satria izy mifarany zany dia miaraka amin'ny mafaran'izay dia misy zavatra foana ampidirina eo anatiny zany fa tsy dia misy lavitra be fa eo ihany fa tena hoe mampiavaka azy zany dia ny zany hoe ny atsarany zany atsara tsy hoe tsara endrika fotsiny milazana azy fa atsarany amin'ny filazana mpahandro-sakafo azy dia misy an'ilay hoe marche en avant misy an'ny hoe filany client rehetra zany atao anatiny zany zay misy ny anaranay zany rehefa niara tany amin'ny école zay dia hoe tsy hoe école fanaovan-tsakafo fotsiny fa resaka hôtellerie sy ny restauration zany anaranay dia efa tato feno izy manomboka zao zany satria sady manao sakafo zay no manatra firaisam-bahiny zany ty somary ngezangeza zany ny hôtel sy ny fast food fotsiny dia efa ananitra mizato zany na iasa somary ngezangeza zany satria misy asa alina be mihitsy zany dia misy cotation mazava ho azy fa biditra volam-panjakana satria andohetra zay dia mazava ho azy io fa raha fantatra fanjakana zany dia hoe olona zato zany nahazo asa dia atsaiko na hoe fanjakana mahazototoa fanjakana mahazototoa rehefa olona zato mahazo asa zany ny trano fandraisam-bahiny dia tsy maintsy arahana trano fisakafoanana mifanaraka aminy zany atao hoe Petra restaurant ao ambony eo zany dia toerana ray fanaovana fisotrosoana sy fanaovana etaeta zany ao ambany mifanaraka amin'izay ko somary VIP izy io VIP filazana zany somary lafolafo kely fa na izany raha izy zay fa anandrana azy daholo malagasy tsy tena mahasarika tany amboloha fa asanay zany mandresy lahatra antsika samy malagasy mba hifanjifa aloha dia ho afaka amin'ny fasiarana antsika zany dia ampiasana daholo fomba rehetra tsy hoe manao dokam-barotra ihany fa karazana serasera sy ny karazana asa soa mba ahafahana manam-pofotry hifanjifitsika zany centre-dasa koa avy tsy hoe raha anasananareo centre-dasa manara-penitra tsy hoe amin'ny anam-pitan-dranomasina ho avy tsy hoe dia anasananareo koa amin'ny fotoana zay hitsidika azy eo amba-masonareo fividinan'ireo machine marobe mamolafolo sakafo zay efa ela ny fahinana tany ivelany ary tena tsy matahotra zay tsika malagasy zany afaka fahinana amin'ny any ivelany raha ohatra ka ampy moyen zany dia tsisy atahorana mihitsy fa afaka mifahina porofony zany rehefa sokatra ny gastropizza dia vaza marobe fanao pizza rehefa lasa noja zany hoe afaka fahinana zany